raha batakolosiko vavana manaraka ny mety ho toetry ny andro ransiara tamin'ny zanabolana ho an'ny androany dia tsy maro toerana ny abaka ho an'ny ilany avaratry ny nosy iny misy fikorontanana ihany koa ny atmosfera amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany avoany andrefana sy atsimo andrefana mbola antenaina araka izany nisy ny orana tandrifondraona indrindra ho an'ny ilany avoany andrefan'ny nosy iny raha ny ilany atsinanana sy ny avoatany kosa indray dia ny varatra azy amin'ny ankapobeny no andrafitra ny toetry ny andro ho an'ity herinandro ity fa any amin'ny farany herinandro kosa dia vinavinaina anorana tandrifondraona ihany koa ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy ina iray manontolo fa somary iverina ho maina kosa ny ilany atsimo andrefana raha makasika ny maripana kosa dia tsy dia suivana misongadina ny maripana ambony amin'ity herinandro ho avy ity indeo jerentsika amin'ny tsipriany makasika ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy raha hoan'ny raha-pitso maraina dia norana malefaka miatoato any sava Mbatsosy Analanjirofo ary ny tapany avaratry ny faritra atsinanana andraona amin'ny ankapobeny ny faritra Dianany ilany atsinanana ny faritra Sofia ny faritra Alaotra Mangoro atsinanana fatifafidivinany ary atsimo atsinanana toy izay koa ny ilany atsinanany avoatany ny ambiny kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro raha ny tolakandro kosa dia anorana atrany any Diana sava Mbatsosy Analanjirofo isy ny ora tandrifondraona mitsitokotoko ho an'ny atitany melaky menabe ary atsimo andrefana mitisy ihany koa ny ora tandrifondraona vitsy ho an'ny faritry Bongolava ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra sy amorony maniny any faritra Androisy Anosy ihany koa dia andraondraona mety isy ny ora tandrifondraona vitsy ny Takariva ny ambony moa dia maina amin'ny ankapobeny ny maripana ho an'ny androny rahampitso 10 hatramin'ny 7 ny avoatany 7 hatramin'ny 4 ny moritsiraka atsinanana raha toka 30 hatramin'ny 7 kosa ny maripana ambony ho an'ny ilany andrefana raha ny androny talata kosa dia mbola anorana atrany ho an'ny tapany avaratry ny nosy iny voakasik'izay ny faritra Diana sava Mbatsosy Analanjirofo ary ny tapany avaratry ny faritra Sofia isy ny ora tandrifondraona mety arakotroka any faritry melaky ny ilany andrefan'ny faritra Betsiboka toy izay koa ny atitany atsimo andrefana ny ilany avaratry ny faritra Anosy sy Androy andraona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra atsimo atsinanany nosy iny raha toka ifandimby kosa andraona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisy ny maripana ny androny talata 40 hatramin'ny 7 ny avoatany 30 hatramin'ny 4 ny moritsiraka atsinanana raha toka 2 hatramin'ny 7 hatrany ho an'ny ilany andrefana ny androny alarobia kosa dia anorana tandrifondraona mety arakotroka indraindray ny ilany avoany andrefan'ny nosy iny voakasik'izay ny faritra melaky ny ilany andrefan'ny faritra Boeny ny faritra Menabe anorana ihany koa ny tapany avaratra voakasik'izay ny faritra Diana ny moritsiraky ny faritra Sofia faritra Sava Mbatsosy Analanjirofo andraona mitsitokotoko na andraona amin'ny ankapobeny ny atitany avaratra toy izay koa ny ilany atsinanany avoatany ary ny moritsiraka atsinanany nosy iny ny ilany atsimo andrefana kosa indray dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny maripana ho an'izay androny larobia izay 30 hatramin'ny 20 ny avoatany 30 hatramin'ny 13 ny moritsiraka atsinanana raha toka 20 hatramin'ny 13 kosa ny moritsiraka andrefana ny atitany avaratra andrefana moa dia mety hatratra 13 degré ny maripana ambony indrindra. Ety ampamaranana ray dia tsara ny mampatsiahy antsika fa ny andro ny alatsinainy 13 martsa dia ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny famantarana ny toetry ny andro ny lohahevitra voakasika amin'izay moa dia ny hoe mandalina ny anio ho fiarovana ny ampitso fotoana iray anamafisana fa ny toetrandro ny toetany ary ny toetry ny rano dia manana anjara toerana lehibe ho an'ny fiarovana ny aina sy ny fananany vahoaka makalaza ny 15 amin'izay taonany ihany koa ny foibe famantarana ny toetrandro ka misy arak'izany ny atrikasa sy ny fampiratiana ary ny hetsika fanetanana ety amin'ny foibe famantarana ny toetrandro ety Ampandrianomba izay anasana ny besin'ny maro indrindra koa ny mpianatra ho an'izay rahampitso izay.
Izay ny météo an'ity an'ity mamy fotoanana ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.